Mahaliana ny mianatra. Ry olona mahaliana ny mianatra. Andao ikolozoto sy anio ezaka anandratra filamatra fa mahaliana ny mianatra. Salama daholo. Faly mandray anjara amin'izao fampahafantarana ny boky mahaliana ny mianatra izao izahay avy ato amin'ny Lohasola. Izahay moa dia mpanatota boky ho an'ny ankizy malagasy, indrindra ho an'ireo izay tsy mipetraka any an-tanindrazana any Madagasikara. Mitondra ny kolontsaina malagasy eo amin'ny sehatry ny boky, mampita izany kolontsaina malagasy izany manomboka hatramin'ny fahazazana, ary indrindra manohana sy mampirisika ny ray aman-dreny hampita ny teny malagasy amin'ny zanany, eny na dia tsy any Madagasikara aza no mipetraka. Mifanojo amin'ny tanjonay ny hevitra voizin'ny boky mahaliana ny mianatra, ary tsy nisalasala mihitsy izahay ary niasa tamin'ny mpanoratra Andriamananjaratija, satria boky anisan'ny heverinay fa tokony hoen'ny ankizy malagasy rehetra maneran-tany ity boky ity. Mampatsiahy fa ny zavatra hita sy iainana rehetra dia afaka angalana lesona avokoa, manome risika ho an'izay mety ho kamokamo, mampirisika ny ankizy ho liana amin'ny manodidina azy, ary indrindra moa fa ny rima dia maneho sy mampita sahady ny hakanton'ny teny malagasy amin'ny ankizy. Ka hoy izahay hoe mahaliana ny mianatra. Ry olona mahaliana ny mianatra. Andao ikolozoto sy anio ezaka anandratra filamatra fa mahaliana ny mianatra.